mbola vaovao sosialy ihany ankoatran'ny tolotanana izay nanokafan'ny fikambanana SOS Vatovavy Kanty ao amin'ny banky BOA anampina ireo trabona vokatry ny rivotoza Uber dia anao téléthon ihany koa izy ireo manomboka ny alakamisy izao ka hatramin'ny alahady. Fanampanazavana hoentin'ny Janine Rivomarala. Mijoro ary miantso izay mbola afaka manampy ireo trabona vokatry ny rivotoza ny fikambanana SOS Vatovavy Anao hezaka momba ny téléthon izay ataony fadimy amby folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana avril zao iny zanaky vato fitinagna izay atao amin'ny esplanade. Koa ekena fa be dia be ny vitany natao ny fanjakana sy ny fikambanana samihafa kanefa raha jerevana ny fitadasy ny fahavoazana satria da mizy amina tambo izy iny tamin'ny Vatovavy fitifinagna igny da tena be dia be tokoa ny fahavoazana namoiza nay olona maro biby vompy tanimboly volo rehetrarehetra tena potika tanteraka misy ka be dia be fahasiaraman'olo amin'igny fa indrindra iny faritra igny faritra be indrindra eto Madagasikara ary be ponina indrindra ka hoentina ho fanampinana zareo zay zany sy dia hoe fananana akory ny teo aloha no atao fa mazanaky ny faritra vatina sonotry ny tany avy amin'ny faritra Vatovavy fitifinagna igny zay ny eseny igny zanaky vato fivinagna amin'ny alalan'ny fanaovana fanatanterahana ny téléthon izay eo Analakely amin'ny esplanade. Fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo dia efa nanome alalana mazava amin'ny fanaovana ny téléthon. Mbola afaka ihany koa manolotra ireo manala-tanana ao amin'ny compte BOA laharana ray 270 ray. Fa ny volana septambra 2024 teo no nafantarana fa misy aretina mamono ny tantely dia ny varoaza na ny kongo tantely eto amintsika mbola ny faritra Analamanga aloha no fantatra fa ahitana izany hatramin'izao. Fanamban'io teknisianina eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana ny amongotra izany aretina izany ao anatin'ny 3 volana. Fanampanazavana entin'ny fampitenina Ando Malala. Distrika telo eto amin'ny faritra Analamanga aloha hatramin'izao no ahitana ity aretin'ny tantely varoaza ity dia ny distrika n'Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano ary Ambohidratrimo. Ho fisorohana ny fiparitahan'ny aretina ary dia nandray fepetra avy hatrany ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fiompiana nanao ny famonoana tamin'ny alalan'ny fanafody ireo andian-tantely ompiana izay efa voamarina fa tratran'ity aretina varoaza ity. Totra tantely misy 20 no efa voavono hatramin'ny zoma 9 aprily lasa teo ary mbola itoy hatrany miasa. Everin'ireo teknisian'ny fiompiana ho foanana ao anatin'ny 3 volana manko ny tantely marary mba hifehezana ny aretina raha ka tsy misy ny fanakatsakanana avy amin'ireo mpiompy amin'ny ahatanterahana izany. No marin'ireo teknisianina vao amin'ny ministeran'ny fiompiana mantsy fa ho fitsinjovana ny mpiompy sy ho fiarovana ny fiompiana tantely eto Madagasikara mihitsy no nandraisana izao fepetra izao ary efa misy ny décret interministériel tamin'ny voalohany volana Martsa 2024 izay mamaritra ireo fepetra iadina amin'ny aretina varoaza. Angambifindra ity aretina varoaza na kongo tantely ity satria ny tantely dia afaka mitady ny vony ilainy hatrany amin'ny 3 kilometatra manodidina ka mamindra amin'ireo tantely mifanehitra aminy. Tsy atahorana kosa nefa ny findrany izany amin'ny biby hafa ho ihany ireo teknisianina satria tsy velona raha tsy amin'ny rano tantely ihany ity kongona ity. Tsy atahorana ihany koa ny fihinanana ny mamy tantely efa azo ao an-tohitra. Ho an'ireo fiompiana tantely mbola tsy tratran'ity aretina varoaza ity dia tsara raha mamboly ireo karazakazo ilain'ny tantely ireo mpiompy. Atao manara-penitra ny tohitra ary diovina tsara ny manodidina ho fisorohana ny aretina sy ireo biby mpanimba ny tantely. Ampirisiana arak'izany ny mpiompy tantely mba ho mailo ka raha vao mahita faty-tantely maromaro dia ampandray aingana ny tompon'andraikitry ny fiompiana akaiky azy indrindra. Lafo mavoafa tanteraka mankalaza ny 5 taonany joroany sy ny sekoly Alliance Française etsy Antsahabe manomana etsika maro izy ireo manomboka amin'ity volana ity ka hatramin'ny volana novambra anamariana izany sy nanao tamin'ny mpanao gazety moa ny tompon'andraikitra Androany sy Maraina Rivaravonarivo Stéphane Alphonse. Tamin'ny taona 770 no niorina ny sekoly Alliance Française eny Antsahabe
Natsangan'ny Alliance Française Tananarivo izy io tany am-boalohany saingy taty aoriana dia nomeny Alliance Française ny fikambanana indray aman-drenin'ny mpianatra ny fitantanana ny sekoly ka ny conseil d'administration no miandraikitra azy hatramin'izao. Manana tetika asa nitatra ny sekoly izy ireo amin'izao fa 70 taona ny joron'izao. Io vinavinana asa io zany dia fanotarana ny sekoly. Izany hoe misy endriny anankiroa zany tsy mavana. Ny anankiray zany dia mitady toerana anankiray izay tena isin'ny rehetra ilaina mba tonga ny sekoly anankiray mihodina. Marina fa tsy mamatsy ara-bola ny sekoly ny fitondrana frantsay fa fanampiana ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana no ataony toy ny fanofanana ny tompon'andraikitry ny sekoly. Etsika maro no anamariana ny fankalazana hatramin'ny volana novambra toy ny fampahafantarana ny mpianatra ny karazana asa azo atao sy etsika ara-kolotsaina maro. Marina moa fa samihafa ny asa iandraikitan'ny Alliance Française eto Antananarivo sy ny sekoly Alliance Française Antsabena dia tambasotra iray ihany aza izy ireo. Fa rehefa tsy nanana évêque atao anatin'ny fotoana vitsivitsy ny diocèse-ny Mahajanga dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny sorona masina maha-évêque ny Mahajanga azy ny Monseigneur Roger Victor Rakotonajao tamin'ny alahady teo. Pino maro avy amin'ny diocèse-ny Mahajanga ahitana paroasy rika amin'ny 30 moa no niara-ny omboka faliana tamin'ny alahady teo araka izao tatitra ho entin'ny fitsaony Masarivelo izao. Izy no Monseigneur Roger Victor Rakotondrajao napetraka eo amin'ny fikatrahana masina maha-évêque ny Mahajanga azy tamin'ny alahady teo. Ampoanao ny fahasoavako. Ny archevêque n'Antananarivo Monseigneur Odon Marie Razanakolona no nanolotra ny satroboninahiny. Efa curé ny Mandiavato, Analavory, Kiangara ary Ampefy Monseigneur. Notendren'ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo ho évêque i Monseigneur Victor Rakotondrajao tamin'ny 12 avril 2022. Avy eo no amasinina ho évêque tao an-tany Masady Mahajanga. Solon-terany fitondrana fahefana vontam-piazameta teto moa ny Premier ministre lefitra amin'ny sanafasana am-bahoaka professeur Tendrazana Arvelo Alain sy ny ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique Andriamatoa Tongavelo Atanazy. Ny 2 febroary 2022 no nanendren'ny Papa Benoît 40 azy ho évêque tompo-toerana. Raha ny manerana ny Madagasikara dia 20 no isan'ny évêque misy eto. Manana paroasy valo kosa ny diocèse-ny Mahajanga izay iandraikitan'ity évêque vaovao ity. Faraky ny fanarosa amintsika omaly ary narantsika tamin'ny herinandro iny dia nanomboka tamin'ny 7 ka aharitra hatramin'ny 17 aprily zao ny fiainam-pirenena momba ny horonan-tsarimihetsika fohy hofantarintsika mandritra n'ity herinandro ity ary ny mikasika ireo tanora mpanay anjara sy ny manam-pahaizana momba ny tontolo ny horonan-tsary io miora ary ny aina sy Stéphane Alphonse no hitondra amintsika izay rehetrarehetra izay. Teo amin'ny herintaona teo izay sitraka ny tenany lomano tao amin'ny ranomasimbe ny fanatotosana horonan-tsary mihetsika ny film d'animation tena niompanany. Efa niparticipe tamin'ny festival tamin'ny fotoana zao ndray azo mbola participe. Varavarakely na petite fenêtre no horonan-tsary mihetsika atolo no an'ny mpitsara sy ny daholo be. Fa tamin'ity indray mitoraka ity somary miverina tany amin'ny dia atsika hoe bazina animation ny hoe tena sary mihitsy sary ny atao animation sina sary eo ariana dia ohatr'izay. Ity kosa ny fanatotosana voalohany tanterahan'ny Ravaly Sanvaika efa tsy vaovao-tsony eo amin'ny tontolo anefa izy na izany azy. Izany mbola première réalisation antenamana fa efa participe en tant que technicien ihany tamin'ny première édition tamin'izay film hoe Soleil réalisé ny toer Ravaly Sanvaika. ATZ fanafoezana ny aizitsika izao no somno amin'ny fiteny frantsay animation izy ity ary maharitra 7 minitra sy 4 izy io moa zany tantarana olona ohatrany hoe olona mpiasa amin'ny dia tokony misy asa fiteny dia tsy lozany manao zavatra hafa amin'izay zany tena-maso dia vitany tsy azo atao hoe vitany tsy vitany fa hitanareo ihany koa tena valiny
azo lasaina fa efa ao anatin'ny tontolon'ny sarymetsika tanteraky indray raha